Vatimpana etni pasteur Barbier Kristina. Ampianaro hanao ny sitraponao aho, fa ianao no Andriamanitro. Aoka ny fanahinao tsara no hitarihanao ahy amin'izay tany marina. Amen. Ivavaka sika ry havako. Manandratra anao any amin'ny avondrindra rainay malala. Amin'izao maraina izao midera ny fahatsaranao ary miankohaka manoloana ny fahamasinanao. Ampanetrentena ampasahina no anatonanay ny tongotra masinao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao. Iderahanay ny fahatsaranao sy amisanay voninahitra ny anaranao mahery. Mankasitraka Jesosy amin'izao maraim-baovao izao. Mamela ny elokay mamindra fo aminay. Satria mamposaka tokoa ny masoandro dia ratsy ny fisainan'ny zanak'olombelona. Tsy tanteraka izahay Jesosy eo anatrehanao. Ary matsiaro tokoa fa bitika sy vovoka eo anatrehan'ny fahamasinanao. Sasao amin'ny rano masina tombo diovy ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Sambatra ho ianao, ninona sy mangetaheta ny fahamarinana fa izy no vokisany. Koa dia mangataka ny fahamarinanao amin'ny alalan'ny fanahinao masina izay hanolo lalana anay, hampianatra anay, hampahafantatra anay fa zanakao izahay ary zany tokoa izahay. Mitenena tompo amin'izao maraina izao, ka sio nisa tokantrano izay mampandroso anao amin'izao maraina izao. Ary dia ny fitahiana feno avy aminao anie irotsaka ny tokantrano tsirairay avy. Mankasitraka Jesosy, midera sy milaza ho anao rery any. Aleluia, amen. Miara-abatsika ry havana malala rehetra ao amin'ny tompo tratran'izao maraim-baovao izao. Ary dia mbola atomboina amintsika lalandavany ny fahasoavana ombam-piadanana avy amin'Andriamanitra Ray amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika, ary koa ny fampiraisana miaraka amin'ny fanahy masina. Arak'izany ary dia ny fampahirezana izay omenantsika amin'ity anio ity dia mitondra ny lohateny hoe ny toerana amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Ho jerentsika ny epistily ho an'ny Romanina toko 9, Romanina toko 9 andininy 12:10 ka hatramin'ny 17:10. Romains chapitre 8 verset 12 à 17. Rehefa hita izany, ovaky itsika amin'ny anaran'i Kristy Jesosy tompony teny manao hoe: ary amin'izany ry rahalahy, dia pitrosa isika, tsy amin'ny nofo anefa ka ho velona araka ny nofo. Fa raha velona araka ny nofo ianareo, dia tsy maintsy maty, fa raha ny fanahy no amononareo ny asan'ny tena, dia ho velona ianareo. Fa izay tarihiny fanahin'Andriamanitra no zanak'Andriamanitra, fa tsy nandray ny fanahim-pandevozana ho amin'ny tahotra indray ianareo, fa nandray ny fanahy zanaka natsangana, izay iantsoantsika hoe Aba, Raio. Ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandova an'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa, raha miatra aminy isika mba hiara-manamboninahitra aminy koa. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny toerana amin'ny mahazanak'Andriamanitra hoe izao no fahamarinana roa lehibe hoentina ampahirezana antsika amin'ny alalan'izany lohateny lehibe izany. Ny toerana mahazanak'Andriamanitra ry havana malala dia voalohany indrindra mety tarihin'ny fanahin'Andriamanitra. Ny toerana mahazanak'Andriamanitra ry havana faharoany indrindra mpiara-mandova amin'ny Kristy. Izany no sakafo panahy aroso anao amin'izao maraina izao. Tarihiny fanahin'Andriamanitra ny voalohany indrindra monina ato anatin'ny zanak'Andriamanitra ny fanahy masina. Ka sao
mba hisaina sy hiteny ary hanao asa araka izay voalazan'Andriamanitra. Ny fampianaran'ny apôstôly Paoly Matsy dia milaza fa izay rehetra mino an'i Jesosy Kristy no tonga zanak'Andriamanitra. Ary satria zanak'Andriamanitra tokoa isika dia nirahan'Andriamanitra ho ao am-potsika ny fanahy masina mba haninona hitari-dalana antsika. Koa dia ny fanekena izany fitaria ny fanahy masina izany, izany hoe amin'ny teny baiko hoe discernement du Saint-Esprit, no porofo manambara fa tena zanak'Andriamanitra tokoa isika raha miaino an'izany bitsiky ny fanahy masina atao anatsika izany. Ary dia ny olona toy izany no ambaran'ny apôstôly Paoly hoe velona araka ny fanahy. Ka ny fanahy masina zany izay mitoetra ao anatsika mihitsy no manambara amin'ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Arak'izany ary dia manana anjara toerana lehibe amin'ny fiainantsika izay mino an' Jesosy Kristy ny fanahy masina ka mahatonga atsika tokony hangataka izany aloha mialohan'izay rehetra hataotsika, indrindra fa rehefa hamaky ny tenin'Andriamanitra isika. Tariny fanahin'Andriamanitra ho iaho teo amin'ny voalohany ny zanak'Andriamanitra. Izany hoe mitarika atsika ary ny fanahy masina ka inona no ataony amintsika? Mibitsika ao anatsika ao izy mba hanao ny sitrapon'Andriamanitra sy hamono izay asany tena, izany hoe asany nofo izany. Hitatsika zany any amin'ny Filipianina 2:7-10 any. Manaraka an'izany koa ny asan'ny fanahy masina izany koa dia hatonga atsika hanao izay mifandrindra amin'ny soratra masina izay vakitsika io. Araka ny voalazan'ny Korintiana 1:2-12 ka hatramin'ny 13. Izy koa dia manoro atsika ny lalana izay tokony alentsika eo amin'ny fiainantsika. Lioka 2:1-1. Mampafantatra koa izany fitarian'ny fanahy masina izany ny heloka no ny ota sy ny fitsipika amin'ny Kristy momba ny fahamarinana ary ny fitsaran'Andriamanitra ny faharatsiana. Misy ho avy zany ny fitsaran'Andriamanitra, azany mahatonga atsika matako ohatra miomana isan'andro amin'ny fitsaran'Andriamanitra, tokony hatahorantsika zany fitsaran'Andriamanitra izany. Fa amin'ny alalan'ny fitarian'ny fanahy masina no hananantsika tahotra sy ovitra fa itsika neka hiaran'izany fitsaran'Andriamanitra izany mba tsy hahatonga atsika hanaonao foana na zavatra tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Ny fitarian'ny fanahin'Andriamanitra koa ry havana mampirisika ny mpino rehetra mba hahatra amin'ny finoana sady mananatra azy ireo manoloana ny fialana amin'izany hoe finoana izany. Hitatsika amin'izao fa betsaka ny miemotra amin'ny finoana ry havana malala, fa izao ny olona izay zanak'Andriamanitra tariny fanahy masina ry havana ninona ny zavatra ataon'ity zao tontolo zao ity, misintona ny zanak'Andriamanitra ho any amin'ny lalana tsizy amin'ny fanaon'izao tontolo zao ho very izao. Ny manana ny fanahin'Andriamanitra dia mijoro hatrany ary maharitra hatrany ary dia mitoetra hatrany amin'ny finoanan'ny Kristy Jesosy, tsy azo rebirebeny fiaina izao tontolo zao, na ny mpaminany sandoka izany, na ny finoana izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izany. Zany dia tsy nohon'inona izany fa nohon'inona fitarian'ny fanahin'Andriamanitra. Noho izany zany dia ahoana zany fahazahoantsika zany hoe bitsiky ny fanahy masina izay atao hoe discernement du Saint-Esprit izany. Izany ry havana dia tsy azo izany raha tsy amin'ny alalan'ny famakiana ny tenin'Andriamanitra isan'andro afaka. Voalazan'ny Timoty raha teo zany, Timoty 2:7-12 ka hatramin'ny 17. Tsy azo zany bitsiky ny fanahy masina izany raha tsy amin'ny alalan'ny vavaka
sy mitsahatra araka ny tenin'ny tompo, mivavaha mandrakariva aza reraka amin'ny alalan'ny fifadin-kanina, azan'apôstôly 7:12 any, amin'ny alalan'ny fianonan'ny toroteny, amin'ny alalan'ny fianonan'ny fampianarana rehetra araka an'Andriamanitra, tsy pihana tsara, fampianarana araka an'Andriamanitra. Timoty 2:7-1 ka hatrany amin'ny 2. Tsy azo zany betsiky ny fanahy masina zany raha tsy amin'ny alalan'ny fiainoantsika tsara ihany koa torohevitry ny ray aman-dreny kristianina, ray aman-dreny kristianina sy ireo mpitarika ara-panahy izay napetraka Andriamanitra hitarika antsika amin'ny lalan'ny fahamarinana. Hoy Efesianina 4:1. Koa ahoana ary ny fiainoantsika zany bitsiky ny fanahy masina izany isan'andro amin'ny fiainantsika. Mangatao ny tompo dia omena ianareo. Na dia ratsy ara ianareo ny tompo mahay manome zava-tsoa ny zanakareo, maky avao izy Jesosy. Ilay rainareo zay any an-danitra tsy hanome azy maimaimpona ny fanahy masina. Angatantsika isan'andro, mila mangataka isan'andro ny fanahy masina itsika amin'ny zavatra rehetra tanterahantsika iny, fa na dia ny antsipiriany kely indrindra amin'ny fiainantsika aza mba hafantarantsika marina ny tena fahamarinan'Andriamanitra sy ny sitrapony. Ny faharoa, ny toerana mahazanak'Andriamanitra hoe eny tompoko, mpiara-mandova amin'ny Kristy araka ny voalaza teo, mpiara-mandova amin'ny Kristy. Marina ilay teny hoe tsika ny olombelona rehetra dia zanak'Andriamanitra, satria zany no arin'ny tanany isika. Misy lafiny ilany izany fa hoe manamarina izany tenin'Andriamanitra izany. Kanefa noho ny fahotantsika dia zao azo lazaina koa tsika zaza mania, ka izay rehetra nefany nahatsiaro ny fahadisoany ka ny bebaka dia raisin'Andriamanitra indray izy ka tonga zanany. Zany dia natsangan'Andriamanitra ho zanany isika, ary izany no afahantsika araka ny tapany tamin'ny 5 tany milaza azy hoe afahantsika miantso azy hoe Aba, izay midika hoe dada na ray zany. Ka dia nampanantena Andriamanitra fa ny tany Kanana no lovan'ny Israely, kanefa izao amazanak'Andriamanitra antsika dia ny fiainana mandrakizay kosa no lova omen'Andriamanitra ho antsika kristianina. Ka antsoina hoe mpiray lova amin'ny Kristy ny mpino, satria i Kristy no efa nandray lova voalohany indrindra rehefa natsangana tamin'ny maty izy mba ho santatry izay rehetra ozy mody mandry. Zava-dehibe zany ry havana malala, zava-dehibe zany hoe mpiray mpandova amin'ny Kristy izany ry havana malala. Ary dia mampatsiahy antsika ary Paoly fa tsy lalana mora izany hoe fiainam-pandresena ao amin'ny fanahy masina izany, fa tsarovy niara-pahoriana i Jesosy ka hiara-pahoriana koa isika izay mpanaradia azy, heverina toy ny hoe fiarahana miaritra aminy io fahoriana io, sady vokatry ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra izany amin'ny mahazanany antsika dia mitovy koa fahoriana miaraka amin'ny Jesosy Kristy ny fiainantsika matetika. Ka ny fikambanantsika ao amin'ny Kristy, ny fijoroantsika vavolombelona ary ny fandavatsika tsy hanaraka ny fomba fanaon'izao tontolo izao no hamantarany ny olona tokoa fa tena mpiray lova amin'ny Kristy tsika, ary azo antoka ny fiainana mandrakizay tsika ry havana malala. Alao hery ary ry havana fa ny toerana mahazanak'Andriamanitra dia tsarovy fa tariny fanahy masin'Andriamanitra mandrakariva itsika, ary mila manaiky tokoa isika ry havana raha tena ho zanak'Andriamanitra marina ho tariny zany fanahy masin'Andriamanitra izany. Izy no mpiara-dalana amintsika isan'andro, karazany hoe mpanolo-tsaina, azany raha teo ny anarany, mpampahery, mpanazava, izany raha teo ny anarany, atsoina hoe parakleto, mpanolo-tsaina tsika. Ka mety zary havana isika
ho tarihina izany fanan'Andriamanitra izany, satria tsika efa nateraka indray, efa hoe olom-baovao ao amin'ny Kristy. Araka ny tenin'ny Tompo, raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, satria nahoana? Tarihy ny fanahy masin'Andriamanitra mba ho ianao anie izany, mba ho izao anie izany. Olom-baovao ao amin'ny Kristy, tarihy ny fanan'Andriamanitra. Ary ny toerana amin'ny mahazanak'Andriamanitra dia zao fifaliana sy firavoravona ny fahafantarana fa hoe mpiray lova, mpiara-mandova amin'ny Kristy anie zao sy ianao hoe zava-dehibe zany ry havana malala. Raha olon'izao tontolo zao manana ny fahefana ataotsika ambony indrindra, milaza azy ianao hoe ianao no mpandova, mibetaka nge zasy ianao hoe maika va, ny tompo ny fahefana ry havana ety an-tany ka hatrany an-danitra no milaza hoe mpiray lova amin'ny Kristy. Tsisy fifaliana ohatr'izany angery havany. Raisoary fa zanaka-mpandova isika dia voninahitr'Andriamanitra rery any miantom-pisitsika amin'izao fiainan'izao, hameteza tsika, hanatanterantsika ny bitsiky ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fitarihan'ny fanahy masina, ary ihany koa voninahitr'Andriamanitra rery any no andovantsika ny fiainana mandrakizay. Tiatsika Andriamanitra ry havana, tiatsika ny tompo ry havana malala. Aza atao tsinotsinona izany, satria izany anie no nahafatesany, ahatonga tsika ho mpiray lova aminy anie. Zany nge nanomeza ny rany ho ahy sy ho anao hoe zay manantonay ho ny tompo, na dia nio ihany ara-mahirina zao filazao tsara zao, tsy mba misy ho laviko ny tompo, ho dioviko, ary dia ny fanaiko ataoko ao aminy ozy izy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ho antsika kosa ny toerana amin'ny mahazanak'Andriamanitra marina. Aleloia! Azy rery ny dera sy laza ivavaka isika tompoko. Misaotra tompo, misaotra Jesosy, nampahafantaranao anay fa voavidy ny ranao anie zahay izao, nateraka ao indray, nandray zany hoe mahazanak'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'ny voalohany indrindra ny ositra zay nanomezanao anay tamin'ny alalan'ny batisa, nanadiovanao anay tamin'ny ota rehetra tomboka nahatonga anay ho zanaka ho vaovao miaraka aminao. Ary misaotranao koa zahay, nanomezanao koa ny fanahy masinao mba hanolalana anay, ampafantatra anay mandrakariva ny tokony hataonay, mba ho toeranay marina tokoa amin'izany hoe mahazanak'Andriamanitra anay izany. Misaotranao mbola koa nanomezanao anay anarana lehibe indrindra, fa rehefa mitoetra ao aminao zahay, manao ny sitraponao dia mpiara-mandova aminao anie zahay, araka ny teninao izay toerako no ho toeranareo rahatry izay. Misaotra Jesosy io, misaotra tompo, efa vitanao tokoa ny famonjena anay Jesosy. Anjara anay ankehitriny no mifarombaka an'izany amin'ny alalan'ny bitsiky ny fanahinao masina, fiainoanay ireny bitsiky ny fanahy masina omenao anay ireny, andehananay amin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana ary ny fitiavana anao amin'ny fonay rehetra, amin'ny fananay rehetra, amin'ny fanananay rehetra, mba ho zanako ao marina tokoa zahay atao anatin'izao fanjakanao nametrahanao anay izao. Tsy vita anay izany raha tsy ampinao zahay tompo, ka ilay fanahy masinao zay fa narotsakao efa 3,000 taona lasa, raha tonga ny fanahy ny fahamarinana, izy no ampafantatra anareo ho ianao ny zavatra rehetra. Fanahy masino, vangio ny tsirairay avy, fanahy masino, kasio ny tsirairay avy, fanahy masino, ampaherezo ny tsirairay avy, fanahy masino, toroy lalana ny tsirairay avy. Dia mba ho voninahitry ny anaranao Kristy Jesosy no andovany amin'ny fiainana mandrakizay. Misaotra tompo malalako, mankasitraka amin'ny fitiavanao, mankasitraka amin'ny fandeferanao aminay. Eny, tsy mendrika an'izany fitiavanao zany zay, satria mpanota, mpaniasia, mpivadibadika isan'andro eo anatrehanao. Kanefa tompo mahatoky fa ilay ranao soa no hanasa anay amin'ny tsy fahamarinana rehetra, ahatonga anay amin'izao sisa izao Jesosy io, olom-baovao, mendrika ny anaranao, mendrika ho mpandovanao. Misaotra Jesosy, raisoary tompoko ny fitahiana, ny tsodrano, ho tononona amin'ny anarany Kristy Jesosy mitsangana tamin'ny maty ary mampandresy antsika hatrany. Hoy ny teny tompo hoe hitay antsika ny Jehovah ka hiaro antsika, hampamirapiratra ny tavany amintsika ny Jehovah ka hamindra fo amintsika.
hanandratra ny tavany amintsika any Jehovah ka hanomentsika fifaliana sy fiadanana. Anaka hoy ny Tompo, atoloray ny fonao ary raiso isan'andro ny fanahy masina ho anao Jesosy malalako. Mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry. Anao ny saotra, anao ny laza, ny dera, ny voninahitra, ny hery sy ny fahefana. Anao efa hatramin'ny taloha izany, mbola anao ankehitriny ary ho anao mandraka izay. Aleloia. Amen.